Mirabantsika rehetra indray amizao maraina ny fahavalo amby roapolo volana martsa izao atao anatin'ity vaovao makasika ny rivotoza ity. Makasika ny ty rivotoza Kamanety moa zany ny vaovao menatsika dia tonga dia tamin'ny 10 ora maraina teo mitododoa Menatsimo Atsinanana. Zay aloha zany ny vaovao voalohany ny lalana izoran'ity rivotoza ity. Zany hoe kisaka Menatsimo Atsinanana izy na izany zany ara dia miadana ny fikisakany amin'ny hafainganam-pandeha 9 kilometatra isan'ora. Ny misy ny Fohibeny dia tao amin'ny commune Doany district Anandapa tamin'izay 10 ora maraina izay. Niena tanteraka aloha ny rivotra miaraka aminy ny tanjany satria dia 520 kilometatra isan'ora raha tokony tafiotra dia manodidina ny 550 kilometatra isan'ora. Ny tombatombana tsy miova fa dia mizotra Menatsimo Atsinanana moa zany izy manohy an'izay fikisany izay dia mivoaka any amin'iny farany atsimon'ny Masoala iny ho an'ny anio tolakandro. Zay ny tombatombana antsika makasika ny rivotoza. Ny makasika ny filazana kosa dia misy fiovana ho toy izao zany hoe mivadika filazana fahamelona miloko manga zany ny faritra Zavasy Diana sy ny faritra Analanjirofo sy Ambatsoa. Zay indray ny vaovao makasika ny rivotoza Kamanea. Manome vaovao tsy tapaka anao hatrany izay dia manasa anao rehefa avy eo indray.